Izatsika ny hira fiterana an'Andriamanitra, hira mitondra ny lohateny hoe Jesosy ianao no zanak'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Iza moa Jesosy? Valio, iza moa Jesosy? Zany no hira hovetesitsika 507 averintsika indroa ny andininy anankiray. Averintsika indroa ny andininy anankiray, rehefa miditra amin'ny andininy faharoa dia miakatra. Verina indroa ny andininy faharoa, rehefa hiditra amin'ny andininy fahatelo dia miakatra. Verina indroa ny andininy fahatelo. Alleluia, alleluia. Ao anatin'izany dia mangataka ny rahalahy izay mpiandraikitra ny fanatitra mba androso rehefa manomboka ny hira fiterana an'Andriamanitra dia iroso amin'ny fandarana manaraka isika aorianan'izay 507 samy mitehaka mafy isika manao zany hira fiterana zany. Jesosy ianao no zanak'Andriamanitra. Isika amin'izao fotoana izao mba hitahin'Andriamanitra ny fanatitra amin'izao fotoana izao satria anisan'ny zavatra lehibe ahafahan'Andriamanitra mitahatsika lalana, ahafahan'Andriamanitra mitahatsika izany. Fanomanana an'izao fotoana lehibe izao dia tsy moramora, tsy moramora mihitsy, tena vola belona.
raha mampanao izao ny mpanompon'Andriamanitra dia aza mieritreritra ianao hoe fitoriana filazantsara ve dia asiana fanafitra tena vola be dehibe la raha zavatra izay mba hatolotsika ho an'Andriamanitra ho fiarah-miasa sa alleluia alleluia fiarah-miasa ho noho izany atolory amin'ny fotsotra feno fitiavana an'Andriamanitra dia hitanao Andriamanitra ny hira fiterana ataontsika ao anatin'izany hira fa 700 sy 800 iarahantsika rehetra miteran'Andriamanitra izany hira fiterana izany ary dia hivavaka isika aorianan'izay hira fa 700 sy 800 mamy ny matoky an Jesosy dia aritsika hiaraka hivavaka tompo amin'izao fotoana izao dia nolotra ny fanatitra izay fampandrosoana fikarakarana ny asanao fanitarana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra ianao tompo no mitany tsiraray avy amin'ny alalan'ny fanaovana izany ary dia hanokatra ny varavaranlanitra ianao antritsano fitahiny manana ambiampy ho an'ny tsiraray avy dia ho tsapany olona fa zay rehetra natolotra sy nomena anao tompo dia misy valosoa lehibe ho raisiny tsiraray ampinoana anao naovana izany misaotra tompo amen mbola ataontsika amin'ny tiafatanana zany hira fiderana zany mamy tokoa ny matoky an Jesosy tompo mihazonay amin'ny teny zany lazay rehefa tehaka sika anao zany hira izany tehaka lefary dia toizatsika amin'ny irana kirahira fa valo mijereny zanak'ondry halleluia halleluia
jereo Jesosy jereo ary dia toizao nao tsika azy ny avy aty ambony rehetra dia mihira manao hoe irinao ve ho afakotan'io na tsainao zany hira na tsisy firana za eny ampelantananao dia atao fotsiny hoe jereo zanak'ondry dia vao miteniny aty dia anao mamaly fotsiny hoe jereo zanak'ondry dia vitatsika le hira. Alleluia alleluia ao ary alefa ataontsika mity ahafantanana zany hira fiderana zany miaraka eo amin'ny isanandiny ao ary mafimafy ary alefa raha anareo zay miaraka tsika rehetra tsika mba tsosy asimototra loatra manao alelomafy alleluia raha lampanakazo tahotra anareo jereo zanak'ondry misy olana jereo Jesosy teo vovo jereo Jesosy tusaka vafatolavala jereo Jesosy fotoana zao dia hivavaka isika milohan'ny andraisan'ny ray aman-dreny ny fitondrana ny hafatra ary dia anome voninahitra an'Andriamanitra nefa milohan'izany dia ataontsika le hira fisaorana lehibe an'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fahasalamana ny mpanompony afaka mbola hitondra ny teny. Alleluia dia ataontsika fisaorana ny tompo misaotra anao aho 7:7 tompo misaotra anao aho noho ny fahasoavanao nindra fonao vaovao samaraina tsara amiko ianao sy rehetra nataonao tsy voatanisako ka dia tonga mba hisaotra anao. Alleluia nandratra ny tanantsika dia anao alleluia mafy aza-pidinina ntsony eo tonga dia asandratra eo ataovy tanana roa mihitsy raha mety azy tompo misaotra anao ao ary anandratra an'Andriamanitra amin'ny fisaorana antsika. Alleluia alleluia tompo misaotra anao aho no ny fahasoavanao nindra fonao vaovao samaraina tsara amiko ianao
Asandraton tananao e. Asandraton tanatsika anamatatsika ny voninahitra Alleluia. Tsy voatanisatsika izay nataonareo. Ary mananao zavatra be dia be eto izy. Mbola fiainana ny tompo misotranao ao. Jesosy misotro azy. Nomenao azy tsara. Nomenao fahasalamana tsirairay. Misotranao zay. No ny zavatra io izay natao. Nitahinao ny fandaram-potoana teto hatramin'ny androany. Mivavaka izany aza mpidinina tsy ny tananao fa eto misaotra an'Andriamanitra mivavaka Jesosy misaotra anao ao. Alleluia. Ka io ny mpanotonao Jesosy, ka io ny mpanotonao izay tonga ny toany izy tokoa miasany fanaonao Jesosy mangataka fananasa. Yasa miteny izay amba, yasa miteny izay toriana Jesosy, yasa mpamototra eo hoe izy fanambarana ositro ny fanamasika makatavy yasa mifana ositro ny fanamasika makatavy yasa mpamototra yasa manatony fontsana ray misaotra Jesosy fa tsara. Misaotra Jesosy ny fitiavana lehibe. Misaotra Jesosy ny fitahinana mahagaga. Mbola nasitrana olona maro tena fa manolotra fisaorana amin'ny Alleluia. Mbola ataontsika famarana 7 sy 7 natao hideranao aho, ankalazanao aho Jesosy. Na inona iseho, nahita isaorana, natao hitianao aho. Alleluia. Hallelujah.
Ity no andro fahatelo milon'ny amaranantsika ny fiarahaneto rampitso. Tamin'ny fivoriana roa talohan'ny ity dia inoko fa maro tamintsika nandray ny fitahian'ny tompo. Voninahitran'Andriamanitra tsy angano ny tananao azy izay nandray fitahiana. I tompo Jesosy tsy miova omaly anio ary mandrakizay noho nizara izany fitahiana izany tamintsika rehetra. Isaorana ane izy. Fakizay nitahiany antsika tamin'ny fivoriana roa, mbola hitahiana antsika androany ary hitahiany antsika koa rampitso. Engany tsisy faty na iray aza. Ho velonaina avokoa ka ho tonga eto indray rampitso izay atao hoe faradoboka amin'ity fandaram-potoana ity hoe toa avokoa. Alleluia. Averiko hoe rampitso alahady no ifarana ity fitoriana filazantsara izay niarahantsika ity. Avy eo dia afaka manohy any amin'ny fiangonana isika. Izay dia manamafy ny fanasananao mba ho tonga eto. Oka tsy ho diso ny fahatongavana eto ianao. Raha azo atao dia mitondra olona hiaraka aminao, ilazao ny havana sy ny sakaiza, ento izy. Ny ambadiky ity andro fitoriana filazantsara ity dia Andriamanitra no mahalala azy. Inoko fa misy dikany lehibe eo anatrehan'Andriamanitra matoa ny rany anao izao asa fitoriana filazantsara izao izay. An'Andriamanitra ny zava-miafina, fa antsika kosa ny zavatra izay ambara. Omaly dia nampanantena anareo fa hitoro ny filazantsara fanafana amin'ny fahotana. Fitoriana filazantsara ho fanafana amin'ny fahotana dia ho atao izany atao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy dia tiany sofin'ny sasany loatra ny firesahana fahotana. Ary tsy teo petahana hoe olomeloka ny olona na ho tenenina hoe mpanota ianao. Noho ny amin'ny tompo dia mitoriana eto ny filazantsara ho fanafana amin'ny fahotana. Maniry aho handray an'izany fanafana izany avokoa ny tsiraray avy. Itombony isan'ny olombovonsy. Ho very aza ny Satana. Ikatona amin'izay mandray ny teniny ny varavarana makany amin'ny elo. Fa isokatra amin'izay mandray ny teny ny varavarana makany amin'ny tanitra. Amen. Fantatro fa tezitra dia tezitra mihitsy ny diavoly, Losifera sy ny ekipany, satria misy olona mitady ny tompo mba ho afahany Jesosy
eo ampelatanany. Efa tezitra hatramin'ny ela izy ary nitoetra ny ho tezitezitra io. Ka oka ianao tsy ho tezitezitra tahaka ny devoly. Fa ny devoly dia manana fahatezerana lehibe, ary ny fahatezerana dia mitoetra ao amin'ny tratran'ny adala. Ary ny fahatezeran'ny olona tsy ahafana izay marina eo mason'Andriamanitra. Koa toetran'ny devoly no tezitra amin'ny fiangonana izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy miazona ny finoanan'i Jesosy. Dia tsy misy koa nefa izay tokony iraharaha itsika izay fahatezerany. Mety amintsika dia ny mampifaly an'Andriamanitra. Lehibe ty loha hevitra izay hotoriako ambarako aminareo eto ty. Filazantsara fanafana amin'ny fahotana. Engavy ny falinanao aho, engavy ny faharetanao. Ho anareo izay mila fanasitranana, zava-dehibe ny finoana ny teny. Aina ho an'ny mahazo azy ny teny, fahasalamana ho an'ny nofony olona izay mahazo azy. Ny teny rehefa ampidirinao anatin'ny fonao dia manome fiainana ary mamorona fanasitranana ao amin'ny vatanao. Izay mahatonga ny tompony teny sambatra izay miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Nandefa ny teniny izy mba nasitrana ary ampiarina na anangana azy amin'ny longo izay ny anjarana. Raha nisy fahalavona teo amin'ny fiainanao, ny tenin'Andriamanitra no anangana anao. Raiso ny teny, raiso araka ny marina, tsy tenin'ny olombelona fa tenin'Andriamanitra. Jesosy efa nivavaka mba hotahina izay mino azy no ny teny ambarany mpanompo. Dia raina ny tompo. Mampitomany any amangingina raha ohatra hoe tsy voavonjy ianao. Manomen'Andriamanitra anjara ihany ianao nanatrika ty fivoriana ity nefa diso famonjena. Indray andro manana izay tsara anao ianao dia ny teny izay nambara taminao teto. Iritsika tsy ho fanamelohanao anao izay norenesinao fa ho famonjena ho anao. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romana toko 9 ny 17. Satria fahafatesana no tamin'ny ota, fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana, fa fiainana mandrakizay no fanomezan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Romana toko 9 ny 1, 2, 3. Noho izany ankehitriny dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, izay tsy mandeha araka ny nofo